ary naiza misy anao eto Madagasikara dia fahatrano izay ekipany meteo Madagasikara mandroso tokantranonao amin'ity alina ity dia vola kakavotra trano moa izy ity ry havana fa dia ny tsioka avy tsy motsinanana mandrakariva no mandrafitra ny toetry ny andro na ny alzay mitoy no izany ny rotsakorana ny amin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo ary mangatsika kosa ny andro amin'ny ankapobeny ho amin'ny rapitso maraina dia hitoetra ny orana izay efa nisy androany tamin'ny fatra Antala sy Analanjorofo atsinanana ary alohatriny izy kosa ny herika manify ho anareo ny mangory sy ny ilany atsinanany avoatany fa hisitraka masoandro be ianareo ny any amin'ny faritra sisa ho amin'ny rapitso tolakandro dia anorana malefaka hatrany amin'ny faritra Sava sy ny faritany Toamasina iray manontolo anerika kosa ny ilany atsinanany avoatany hifandimbiasan'ny masoandro sy ny rahona ny faritra Vadivavy Fitovinazy tsy motsinanana ary Ibalika be ny masoandro ny any amin'ny faritra sisa mahakasika ny maripana dia mbola mirifiry hatrany izany hoe mbola ambany ny taremarika fa amin'ny fiafaran'ny herinandro vao somary misy fiakarankely ho amin'ny rapitso maraina izao dia 1.10 hatramin'ny 13 degré celsius ny ety amin'ny faritry ny avoatany ny amin'ny faritry ny morontsiraka kosa dia nelanelany 9.10 hatramin'ny 13 degré celsius ny maripana ambony indrindra ho amin'ny rapitso tolakandro kosa dia 13 degré any Antsohihy sy ny faritry Maevatanana iny tsara ho fantatra ihany reto manaraka reto hanorana tandrifin-drahona malefaka ny faritry Paris, Milan, Seychelles, Nairobi sy Bangkok andrahona ny andro Maurice Ibalika be masoandro Johannesburg sy La Réunion dia izay ary tsisy azo ambara-tsony afa-tsy ny firary tsoatsika ary amin'ny fotoanantsika eo amin'ny rapitso indray veloha.